Sabotsy voalohan'ny volana Jona 2024 dia miarahaba antsika isa tokantrano iray tokolasy tokovavy manaraka ity fandarana manokana momba ny fifidianana ity. Ny fahitalavitra sy ny onjam-peo ny MBS ary ny radio Mada no miara mampita antsika izao fandarana izao ary iraisintsika mivatana IQ amin'ny tambajotra sosialy amin'ny alalan'ny Facebook sy ny YouTube izany. Tahaka ny nataontsika omaly dia hiverenantsika indray ny fandarana androany satria dia maromaro ireo vaovao mpifidianana taorian'ny alarobia teo izay nanatanterahana manerana ny farim-pifidianana 20 teto Madagasikara, ny fifidianana solombavambahoaka ka hitaterana ireo voka-pifidianana saingy hamaritana ihany koa ny amin'ny endrik'ireo mety ho paipaikady sy mety ho endri-javatra manjavozavo momba ny fifidianana solombavambahoaka no tanterahana tamin'ny alarobia farany teo. Hitantsana ihany koa ireo endri-javatra izay tsy marimarina, tsy mifanaraka amin'ny lalàna ka hoentintsika mivatana amin'ity fandarana ity. Misy arak'izany ireo vahiny hivahiny mivatana amin'ny fandarantsika, fa misy ihany koa ireo namana izay hiditra amin'ny alalan'ny antso atarobia. Anisan'ny andrasantsika hivahiny eto ohatra ny kandidatsika teny amin'ny distrika Andramasina Dr Balaina, ny kandida ny Firaisankina teny Revonimamo Rodaina Kotomanjato, fa andrasana ihany koa ny fidirany amin'ny antso atarobia ireo namana any Aloatra Mangoro, eny andrasana mihitsy aza ny namana any Ikongoany raha ohatra ka milamina ny antso atarobia zany sy ny resaka connexion ahafahana mifandray amin'ireo naman'ireo. Ny fizaram-baovao samy hafa ihany koa dia tsy adinontsika amin'ity fandarana ity, fa mialohany tena hitondrako ireo fizaram-baovao, mialohany ihany koa hitondrana an'ireo lafim-panadihadiana sy fampidirana ny vahiny, dia angamba tsara ihany ny mamerina ny fanambarana izay nataon'ny filoha Marc Ravalomanana, filoha mpiara-mitantana ny vondrona Firaisankina omaly teny amin'ny Foibe Belera, niaraka tamin'ireo vondrona politika izay ao anatin'ny Foibe, fa mpitantana ihany koa mpitondra teny, sekretera jeneraly ary anisany ihany koa mpanolotsaina ao anatin'izany sy ireo kandida zany tao anatin'ity vondrona Firaisankina ity tamin'ny distrika teto Madagasikara izay tratrantso. Omaly no nanatanterahana izay fanambarana izay ary misy hafatra izay nomen'izy ireo ho an'ny vahoaka, ho an'ny kandida, ho an'ny seny mazava ho azy, ny SRMV, ho an'ny fiarahamonim-pirenena, ho an'ny vahoaka malagasy mihitsy amin'ny ankapobeny satria mpisehatra voalohany ao anatin'izany fifidianana izany ny vahoaka malagasy ankoatra ny kandida. Miara horenesintsika aloha zany ny fanambarana izay nataon'Andriamatoa Marc Ravalomanana hampitarika ny vondrona politika Firaisankina notronon'ireo birao Foibe ary ireo kandida teny amin'ny Foibe Belera. Fanabotsinana ny vato azon'ireo volomboasary ao anatin'ny taratasy fitanana antsoratra na PV alefa eny amin'ny seni no nentin'izy ireo angalaram-bato amin'izao fotoana izao. Malona izany dia tsy afaka niandry ampitoniana ny valim-pifidianana ny Firaisankina hoy Paraina Auguste. Ino ny plan B? Zay ka bas dia hoe iteno ino fa sagny eky dia sagny eky. Na ino no avy na ino no avy ary tokony atao alohaloha itsy zavatra ty. Fa sy miandro hoe tononiny fotsy dia hoe miandro ampitoniana, sy miandro ampitoniana sony zahay izao. Sy miandro ampitoniana sony satria ty zavatra ty tena efa sy sony zavatra ataonareo zareo zany. Mara mahita nareo le publication ndreo amin'ny réseaux sociaux reny dia hoe izy resy indray manao na resy partout io na izy anina dia manao an'izay. Ka nareo indépendant io mitovy ny tolo mosikany raha tena indépendant marina nareo, fa mety misy moa amin'ireo fo indépendant mitovy ny tolo samby mialo safidin'olo, fa ianareo koa nge ho asiany koa satria izy tena sy sara misy ny résultany raha tena ny retelezé regny nalatry nataony dia amindray izy zao magnano. Ianareo amin'ny CMRV ny magistrat ianareo mbaoka sara mba hanao gn'asa anareo, matoka anareo koa zahay anareo aty amin'ny CNI io moa mbola andeha gn'asa ese rehefa avy eo, fa sy sara raha ikorotana tsy firenena asika ty sara ny fikorotana, fa aza dia manao loatra ianareo io sisy zavatra ho vitany io n'olo ake samby efa anina amin'ity fiarovana vato ty
tsy mahazaka ny famarinana ireo kandidam-panjakana sy ny volomboasary ka manodikodina ny safidim-bahoaka. Niezaka ny andry ampitoniana ny valim-pifidianana sady nanome fitokisana feno an'ireo mpikarakara ny fifidianana ny vovonana firaisan-kina na dia teo aza ny tsy fahalavirariana ny tranga tamin'ny andro ny latsabato, kanefa ankehitriny raha ny nambarany dia voatery ilaza ny heviny malona ny finiavan'ny volomboasary sy ny ekipany anodikodina ny safidim-bahoaka. Manoloana ireo vaovao tsy fitarainana ary pirofo eto am-pelatananay ankehitriny dia manao izao fanambarana izao izahay. Misy ny fikasana ary efa tanterahana ankehitriny any amin'ireo farim-piadidina maro manerana ny osy ny fanaovana osoka, hanovana sy hamadihana ny voka-pifidianana. Efa nanome toky ny mpifidy izahay fa tsy anaiky lembenana ary hiara tamin'ny farany ny safidim-bahoaka. Efa nanome toky ny mpifidy izahay fa tsy anaiky lembenana ary hiara tamin'ny farany hoe aminareo ny safidim-bahoaka. Izany milaza izahay fa tsy azo ekena ny fandobana ny safidim-bahoaka sy ny barofo ho famitehana ny demokrasia eto Madagasikara. Noho izany, voalohany, mitona ny rehetra tsy ankanavaka, indrindra ny kandida sy ny mpanohana azy ho mailo ka anoy sy anamafy ny fanaraha-maso ny fikirakirana ny voka-pifidianana eny amin'ny Ratsamangaiky Seny sy ny SRMV eny amin'ny distrikta. Faharoa, miantso ny kandida rehetra sy ny mpanohana azy hangataka avy hatrany ny fampitahana ny PV eny amin'ny Seny sy ny SRMV eny amin'ny distrikta raha vao vatany vao mahita fa tsy mitovy ny vokatra eo am-pelatanana sy ny avoakany SRMV. Fahatelo, miantso fiaraha-miasa amin'ireo firaisamonim-pirenena mpanara-maso ny fifidianana mba hifanometanana ho amin'ny fisakanana izay mifamadihana safidim-bahoaka dia davin'izy ireo atao. Miantso ny Seny Foibe izay anome baiko ny Seny sy ny SRMV eny amin'ny distrikta hanana fomba fiasa marina sy mangarahara amin'ny fikirakirana ny voka-pifidianana. Ny fanatanterahana ny voalaza ny 9/20 sy ny 9/7/20 ary ny 9/2/20 ao amin'ny lalàna Feizoro mifeny fifidianana dia takinay ny anomezany SRMV ny kopy voka-pifidianana ho an'ireo solotenan'ny kandida sy ny fahafahan'ireo kandida hanao ny fampitahana ny voka-pifidianana eny atoerana alohan'ny anaterana ny vokatra aty Antananarivo. Tsy rariny ny fanaovana tsinotsinona ny vahoaka izay tompahefana ka ahodikodina tahaka izao ny safidiny nandritra ny latsabato. Mitana ny tenomeny ny firaisan-kina ny amin'ny iarovany hatramin'ny farany ny vato mifidy. Efa niezaka nanefa ny didiny vahoaka malagasy na latsabato na dia teo azy ny fahasairana iainana isan'andro satria maniry ny anana solombavamboaka mendrika sy vonina tena hiaro sy tondra ny fanarenana ny firenena. Tsy maintsy ataonay noho izany ny fomba rehetra hiarovana ny safidim-bahoaka satria tsy rariny ary tsy azo ekena ny famitahana sy fanaovana tsinotsinona ny vahoaka maso mandidy sy tompom-pahefana. Ny vondrona firaisan-kina dia maniry hatrany ny lamina ny soram-pifidianana satria tsy hisy azo tombony amin'izay sanatria isian'ny savorovoro noho ny tsy fanaikena ny voka-pifidianana. Tsy ho tompona andraikitra kosa nefa izahay amin'izay mety ho vokatry fandraisana andraikitry avy amin'ny vahoaka raha mitoy ny fiantsiana sy ny fanahiniana ataondra izay tsy maty manota mikasa androba ny safidim-bahoaka. Eto am-pamaranana dia manamafy izahay fa tsy hamela ireny ny vahoaka malagasy ary mitona antsika rehetra ho vonina sy ho say hiaro ny safidim-bahoaka amin'ny fomba rehetra. Tsy ekena ny alabato, raiso ny andraikitra, arovy safidinao,
ny firaisankina no hery samy io tain'Andriamanitra. Arak'izany dia nampitandrina teo anatrehany ny mpanao gazety androany ny vovonana firaisankina fa tsy lefitra amin'izao fanodikodinana ny safidim-bahoaka izao izy ireo. Zay no fanambarana nataon'ny vonona politika firaisankina foibe fa taorina iny dia efa nisy ihany koa ny fidinana izay nataon'ny mpanao gazety tamina distrika iray izay heverina fa mafana ny vaovao ara-pifidianana ao amin'izany distrika izany, dia ny any amin'ny faritra Vakinankaratra distrika ny Faratsio. Izy moa tsy malala raha ny vaovao any amin'izao fotoana izao fa dia misy ny fikasana izay eritreretina fa dia hoe hananana fandraisena ho an'izay resy any amin'izany distrika izany. Raha ny fivoaran'ny vaovao aloha izany, satria efa niezaka niditra mivatana tamintsika tamin'ny alalan'ny Antso Atarby tamin'ity fandarana manokana ity, ny kandida Ramilson Menjanary na Imily izay anisan'ny voalohany ao anatin'ny filaharana Vonjimaika amin'izany distrika ny Faratsio izany, nilaza ny zava-misy any atoerana ary ny tantsainy aminy hoe efa mitarika ary amina elanelam-bato 3,000 latsaka ny tenany, kanefa dia mbola misy miketriketrika lalana hafa ary nalazalaza moa ny hoe lalana ambanin'ny tany tatoato amin'izany distrika ny Faratsio izany. Fa ndeha ho asehoantsika ny vokatra izay nivoaka avy eo anivon'ny seny distrika ny Faratsio izany, nampitaina tety amintsika izany ka hitansatsika zany ny amin'ny hoe ireto aloha zany no azo ambara hatreto ny amin'ny famoaham-bokatra raha ny zava-misy any atoerana. Dia zao hitatsika amin'ny sary izao raha Solonjatovo Toaray zany dia nahazo vato 3,770 zany hoe 4,770 isanjato. Raha Kotondrazafy Lalatina Henriety dia nahazo vato manodidina ny 7,704 any ve izy ity, somary miloko mainty moa zany le sary dia sarosarotra mamantatra azy dia hitatsika amin'ny sary zao ny isam-bato azy ny manodidina ny 700 isanjato. Ramilson Andriamampiona ny Menjanary avy amin'ny firaisankina na Imily dia manodidididina any hoany amin'ny firy zany 3,000 hetsy ve raha ny hitatsika amin'ny sary, satria izay le tiako tenenina somary mila fanangezana kely faly mba hahafahantsika mamaky azy zany satria somary maizina kely. 2,000 22,807 any hoany zany ny vato azy, zany raha raisina zany dia manodidina any hoany amin'ny 2,000 mahery any hoany zany ny elanelam-bato eo amin'ireto mpifaninana roa ireto. Dia ny firaisankina no mitarika mazava ho azy kandida Imily, ny faharoa dia avy amin'ny mpanohana ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Fa ny fanadihadiana nataony namana mpanao gazety nidina tany atoerana dia nahafantaran-javatra maro be ihany koa amin'ny distrika ny Faratsio. Mazava aloha zany tsy adikevitra dia hoe mandresy Imily any Faratsio ary efa azo antsoina hoe solombavam-bahoaka fa eo ampiandrasantsika amin'izao fotoana izao ny famoaham-bokatra Vonjimaika ny seny sy ny famoaham-bokatra amin'ny fomba ofisialy ny ACC. Na izany na tsy izany aza nefa dia nisy ny fanadihadiana nataony ny mpanao gazety Germaine Menjanary sy ny mpiara-miasa teo anivon'ny MBS tany amin'izany distrika izany, ka tany Evinanony sy tao amin'ireo renivohitra izay nahazona ny vaovao izay miodikodina ao Faratsio no nanantanterahana ny fanadihadiana, manampy ny fahafantarantsika sy ny fizaram-baovao izay efa miparitaka amin'ny tambazotra sosialy, miparitaka amin'ireo aina aman-jery samihafa ihany koa ny fanadihadiana izay nataony namana mpanao gazetintsika teto anivon'ny MBS. Arahantsika avy hatrany ny fanadihadiana fa raha ohatra ilay izy ka sotosotomboka kely mba ahazoantsika zany mamantatra ny zava-misy any atoerana dia hoe misy fijoroana vavolombelona nataon'ireo mponina any atoerana ny amin'ny zavatra mitranga sy fikonokononana hampiakatra ny vato ho an'ireo izay miaradia na hoe resy zany ka
tsy mazaka amin'izay mety ho tondrony hoe resalava izay atoato izany raha ohatra ka tena tsy maintsy miatra iny voka-pifidianana any Faratsio iny. De manazava ny zava-misy any toerana ny amin'ny fizotra sy ny amin'ny hoe iza no nikitikitihana sy ny lalaovina amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana any toerana ary nanahoana ny mode opératoire nareo kirakira na ahafahan'izy ireo zany hikitika an'ilay mety ho voka-pifidianana ka hahafahana mety hanodinana ny faharesena ho fandresena raha toa moa ka iza marina no tena tanjona kinendry amin'ity raharaha ty. Raha tsika avy hatrany ny fanadihadiana nataony namana mpanao gazety tany Faratsio. Omaly tokony ho tamin'ny 12 sasany dia nosakana ny kandida miaraka amin'ny fitondrana eto Faratsio. Teo amin'ny pompe maty ireo lehibe pokotany avy nanatitra ireo firaketana antsoratra sy ireo antota taratasy saripady IPV tao amin'ny SRMV Faratsio. Voalaza fa nisy taratasy asaina nataon'izy ireo soni tamin'ny ora io. Raha ny fanamarinam-baovao natao tety ifotony dia fiara tsy mataho-dalana miloko manga mainty no nentin'io kandida io tamin'izany fotoana izay. Nisy lehibe pokotany iray ny vilalana azo lazaina fa nitsoaka io kandida io. Saingy nonjen'ity kandida vehivavy ity tamin'io fiara 4x4 miloko manga mainty io ka tany amin'ny 20 kilometatra eto amin'ny toerana antsoina hoe Ambatondradama ity no fantatra fa tratra n'ilay kandida vehivavy io ilay sefy pokotany raha ny kasa andray taxi moto amonjy fodiana any amin'ny fokotany misy azy. Raha ny fanadiadiana atrany dia lehibe pokotany misa 3 no efa tao anatin'io fiara io ankoatra ilay kandida sy ilay voalaza fa mpanolotsaina azy. Ny fanadiadiana natao momba ity tranga ity no nalalana fa tamin'io fotoana io no noterena anao soni taratasy milaza fa misy osoka sy korontana ny fifidianana teto Faratsio ireo sefy pokotany ireo. Ny fanaovana soni io taratasy io izany no voalaza fa nilany ilay kandida miaraka amin'ny fitondrana eto Faratsio no antony ny karoana sy ny tsakana ny ireo lehibe pokotany teo amin'ilay toerana antsoina hoe pompe matio. Dia mbola no antsoina telefona indray hoe miverena aloha fa misy ilananao maika dia lasa ihany isy fokotany io. Rehefa tonga tena miterana anankiray teo amin'ny fitsenana azy dia io nisy katikaty anankiray izay miloko somary manga mainty zay. Izy io dia ilalatina no tao anatin'ilay katikatra sy ny mpanolotsaina anazy nakatony ilay fiara ary naharitra ora teo amin'ny adiny iray teo izy no nifampiresaka tao. Ny fahitako aloha avy ety amin'ny avelan'ny fiara dia mifanolotra taratasy izy ireo avy ao amin'ny devant makaoarina, izany hoe misy zavatra ataony zany ao dia taratasy maromaro no nalefa makaoarina dia alay makao aloha dia alefa makaoarina ataony fa maty ohatran'izay misy zavatra vita zany ao dia alaindray ny taratasy hafa dia atao makaoarina, misy zavatra vita alaindray ny taratasy hafa dia atao makaoarina. Arak'izany dia ilay taratasy nanerena ireo sefy pokotany anao soni no porofo nambara fa napetraka teny amin'ny seni ny maraina teo io. Izany hoe taratasy ilazana fa nisy osoka sy korontana ny fifidianana teto Faratsio. Voamarina ihany koa io fihetsika io rehefa tafaresaka tamin'ireo mponina teto amin'ny fokotany vinanony atsimo izahay. Ny fampiresahako amin'ny miara manokana nisy fotoana anankiray dia nitenen'ny miara tamiko dia ny hoe no ianao dia andaontsika mba hiara hiasa dia tsy nekeko moa zay. Dia rehefa tsy nekeko moa zay dia zao moa nataony hoe aha io anie tsy maintsy lany lalatiny raha eto amin'ny vinanony na dia nitena izy hoe ainay no mamadika ny maito fotsy dia lavitra zaty sanjato zay ka mihina fa mahita anay ianareo manodidina anahy ary za koa nefa efa betsaka ny zavatra misy mitranga eto fa tsy matahotra famarinana ahako. Zay nijoroko hoe na inona zavatra mitranga eto vinanony dia za mijoro foana amin'ny alalan'ny fahamarinana ary tsy matahotra fahamarinana. Eny fa na dia pily tenda fahamarinana za dia keko zany. Ary tamin'ny fotoana io no nitenenany hoe tsy maintsy izy no député ary tsy maintsy lany izy na anaovana lalana ambanin'ny tany izy. Anananay porofo mazava tsara ny tenenany azany satria zay tamin'ny fotoana io dia mba nampiasa kely ihany ny telefônina kely na dia fozaorana izy dia zay ny teny lazainy teo. Ka raha tonga amin'izao fotoana zao zany dia za zany efa mametraka le teny efa ao anatin'le lalana ambanin'ny tany zao fitoriana apetraka nety seroa zao. Zay zany ny fahalalako an'le izy fa raha amin'ny fifidianana taty avnivon'ny commune Vinanony Atsimo dia lamina ary indrindra ara-dalàna. Tsy anaiky raha toka tonga amin'ny fanafanana ny vato azon'izy ireo ny fanaovana osoka sy ny endrika fisolokiana ataon'ny kandida miaraka amin'ny fitondrana hoy ireto mijoro ovavolombelona.
ary zoanay kosa no mananga ny pancarte manajoro ny vahoaka eto vinanony atsimo a ary tany nandresy tamin'ny isam-bato a zay efa hitantsika rehetrarehetra malalana amin'ny verbal any fa tena hijeronay hatramin'ny farany io ary tsy amela anay a fa tsy maintsy mandresy zay avinanony atsimo a fa de hoe zay a de tena hoe manamafy a fa ilanjanay pancarte manerana district io rehefa hoe izay no zavatra atao fa nay de hoe fifidianana mangariara ary tena normal ny fifidianana teto a tsisy problema fa lamina tsaka sy andavana de za aloha de mametraka ihany a teny fampisainana an'ireo mpitondryreo fa matoa zao zava-misy zao miseho de mila mandinika izy fa mivoakany eny tompony fahefany ary fahefana nampisamborona azy eny io hitondrany io e tokony ho tonga saina izy a fa mivahoaka ny tompony fanjakana mivahoaka ny fanjakana ka mila mandinika izy a fa zay aloha raha sanatry ka hoe zay ka hivadika ny fotso lasa mainty de mametraka ia fa zay de tsy anaiky lembenana amin'io a fa hijoratra farany a hijoro safidinay a hitarika mivahoaka ny vinanony zay a tena zay zany fanapahakevitray fa tsy mety aminay io atreto dia mbola milamina ny eto faratsio fa raha ny fanadiadina dia samy miandry ny vokatra avoaka ny seniny rehetra de samy miandry ny vokatra zay avoaka ny seni zany ny rehetra fa tsara ihany moa zany mampatsiahy antsika raha ohatra ka hoan'le vokatra zay navoaka ny seni aloha zany hatreto a dia 5.7 faingo 7.20 isanjato ny kandida mily zany hoe 7.7valonjato sy 2 ny vato aziny ary 7.4 isanjato ny kandidata ray zay ny faninana taminy nahazo vato 7.7 sy 500 sy 2 inanelam-bato eo amin'ny 7.000 sy 2 eo zany na 3 latsaka iaho ny elanelana eo amin'izy mianata ireto ny andrasantsika moa zany am'izao fotoana zao de ny hoe misy milaza fa nametraka ny fitoriana fitarainana fa manan-javatra hanaovana izany fitarainana zany ny vonseny ary iny anivony fitsarana mahefa ny vahoaka ihany koa nefa dia ny hita atsika tamin'ny alalan'ny sary teo de hoe tsy anaiky fa hijoro hiaro izany safidiny izany satria zareo ihany koa dia manana ny fomba fijeriny araky ny angom-baovao zay ataon'izy ireo zay miaina ny zava-misy any toerana mahafantatra ny fifampiresahan'ny fiarahamonina ary mahita sy mahatsapa ihany koa ny amin'ny hoe inona ny zavatra nambarany toy ny olona tony tamin'ny fotoanandro ka ny bebona ny amin'ny hoe tsy maintsy izy no andresy kanefa rehefa mivoaka ny valim-pifidianana zay hitantsika zao de resy aloha zany lay kandida mpanjakana zany hitantsika eo ny fivoarany fa ny fotoana moa zany dia tsy maintsy amaritra izay amin'ny fahazona ny fivoarany vaovao isan-karazany raha ny distrika amin'ny faratsio zay mafana de mafana am'izao fotoana zao ny resantsika akoatran'iny dia maro amintsika ihany koa no mangataka ny amin'ny hoe mba hampafantaranay ahoana sy ahoana ny fivoarany vaovao any am'ireo distrika hafa tsara ihany no mba hitansaitsika an'izany aloha zany ho an'izay ananantsika vaovao tsy ananantsika moa zany de efa tsy ananantsika vaovao tsy fantatro no na iza ny favonimbonina ao amin'ny faly eo eny ary ny any isan-karazany raha ity birao mpifidianana ity zany 10 amin'ny 10 dia mitarika zany i Raphaël Jean François na ilongo rafa zay natolotry ny volona politika firaisankina satria dia 7.300 sy 4 sy 14,309 manome ny salanisa 7.50 faingo 70 isanjato ho an'ny longrafa any Sakara ary Razakandray Henri Dominique na i Dominique avy amin'ny mpiaradia amin'ny isika rehetra miaraka amin'ny Aranjoelina dia 920 sy Rayal na 10,66 zany mameno salanisa 2.70 sy 2.70 isanjato faingo 30 isanjato zay zany no salanisa zay azo zany eto aloha zany amin'ny fampitasika anyity vaovao ity zany Sakara zay resahantsika zay zany Sakara moa zany de any amin'ny faritany Toliary no ahitantsika ny
zany sakara zany, ary raha nyelanelam-bato dia manodidididina ny 4 arivo anoany any amin'izany distrika izany de tateritsika io ihany toy any rehefa avy eo, fa mety efa hitahitanareo seraserana tamin'ny sary teo zako moa efa nampiomana fa anana vahiny isika eto amin'ny fandaharantsika dia hisesy ireo vahintsika. Raha toa ka tafiditra amin'ny antso Antarobe ihany koa ireo namana zay any amin'ny distrika any amin'izao fotoana izao dia iangaviantsika ny namana teknisianina miaraka amin'ny fanodana zay tarihan'ny talehan'ny to ambadika ao apiditra azy ireo avy hatrany zany mba hahafahantsika mampiany amin'ny vatana amin'ny vahoaka ny vaovao zay tsara ny fizarana azy izany. Eny ary eto akaiky eto amin'izao fotoana izao zay lina ihany koa nareo tia fantatra vaovao hoe inona ny zava-misy, ahoana sy ahoana ny fandehan-draharaha tany ho any, tsy aiza akory tsika no miresaka fa eto amin'ny 30 kilometatra miala amin'ny foibe fampitana ny sary sy ny feo ny MBS no misy azy de ny distrika Anarivomamo de ny solombavam-bahoaka an'Ambanivohitra zay moa ny afantarantsika azy Rodain Rakotomanjato izy niaraka amintsika nitarika amin'ny vonona politika firaisan-kina. Iaraba député Rodain. Miaraba faniry kafalila lalava no fakahitatsika minan-kavy miatrika ny vahoaka mijoraraha manairan'izao raha tonga eto tena somary mialatsiny be dehibe eo amin'ny resaka feo ainao ihany zao kasoko tena mikasoko tena adina atao fa ny atongavana de ina zava-misy zay indrindra ny zava-misy namany faniry de tena hoe aty Afrika marina tsika de amin'ny tany afrikanina ary entina ilazana fa niverina tsisy dikan'ny olona amin'ny resaka fifidianana zany. Tiako tenena amin'izany maro ny tenena raha atao amin'ny distrika Anarivomamo. Zay indrindra mila an'izany mihitsy miboaka maninona mbola tsy nahita raha-tany candidat efa député maharitra zany mbola tsy nahitako zany ao anatin'ny toeram-pifidianana zany ka hoe tena isaka mivokotany isaka mivokotany de 200 250 sy 200 isaka mivokotany zany zay ny vato azo ny olona lazaina fampandresy zany hoe reo anatin'ny distrika Anarivomamo zany de zay hitanao rehetra misy fifidianana ihany taloha ny adversaire tam'izany ny Arema, ny adversaire tam'izany ny ASM ohatr'izay fa samba nahita zany ny ezaka nataony ny olona de nampiseho an'izany hoe misy ny tiany olona le vahoaka aty amin'ny commune zao izy na ohatr'izao na ny vokotany mahazo vato fa ity de tena hoe lalamina ohatra le domreny le izy zay tsy dianao vokotany rehetra vokotany rehetra ao ataotsika hoe inona zany Anmendrandra zany any amin'ny 2000 km altitude de misy vokotany eo 150 de 150 zao de tonga de 200 215 200 215 dollars de ohatr'izany dolo daholo zany isaky ny commune tsy mbola nahita zany miantona na zava mandeha moa zany ny misy ny ezahana ho ataony investigation ny avaizaka avaiza ny vino zavatra eo ay le izy efa nitetehana lahatary taloha fa nataony am'le asa avitra amindrindra ny tantara de tany nakany an'le karapanondron'olona taby za manko nanomboka ny changement ay izy ty le changement alainy anaovany an'le fa changement sady nanaovany an'le liste anomanany an'le députation izy tsy naratary amin'ny fifidianana filoperena fa tato izy nanomana an'le izy hoe tia de izao ny atao zany entina nanaovana izy de hoe maka olona 500 200 isaka vokotany zany karapanondro de miaraka am'izay zavatra atoany de hoe miasa ianao ato anatin'ny ana ary mbola ompiana zavatra fa reo efa reo zany efa self défense hoe défense reo fa tonga ny andro ray de tsy maintsy manaiky reo atrany resy lizaky namana faniry tsy tatirery hatrany akazobe any zay matakatra ny onjam-peo nareo satria tompony onjam-peo fitonany zay natonga azy de hoe fitahana tena fitahana le vahoaka zany navita ny fiainany ve zay
fa nadrina moa fa voaray le zavatra de nataony didy a de nataony lazabaty isaky ny tena ohatry karofiry zany nentidy dimapolo sy roanjato dimapolo tsisy tena nampome valalana mijery alizy hoe akaiza daholy raha izay faharoa anao mbola tsy zany atao anaty district Rivomamo ka hoe ny délégué anao tsy mahazo miditra fa limitena ohatra atao Rivomamo misy zany zany le izy manko sa mbola andeha dao le tatitra mbola mandeha niady a de any no hitana azy tsy navela niditra fa zay ny baiko mety tsy mahazo miditra mbola-pifidianana fa hoe antonindreo fa ny anao tsy mahazo telo zany nampidinao de sisa tsy mahazo miditra de mijanony anao de avelana ray zany mbola eo zany mbola tsy nahita anao hoe chef pokotany chef pokotany na adjoint zany vice président atao membre ny président bureau de vote asotany aminay tany de fa lasa anao ny akany amy seni ao fobe ao seni zany amy district de namaly ny alehibe seni milaza hoe ionona ny délégué mpanjakana ra de azo atao a fa tsisy lalàna tsy azo roferana amizany zay tena io zany zay ny zavatra misy a de aloha moa zany fa de andehany le plainte sy ny karazany lalàna milaza zany misy lalàna fe zany ny zava-misy any amy toerana hafa de nahita koa reto solitenany tena atao amy seni zany le solitena zany atao reo zany izy napetraka atao de zavatra korotambolona mivaky niakatra vany hoe nanino neto misokatra daholy zany hoe lizy zany tsika moa nieritreritry fa hoe de any naveny manao affaire district sa nino ty tena zava-doza mihitsy a ay reto tany président pokotany manontolo tany fa namoarina la reto asa avitra amin'iny reto ivitany daholy ny tantara de avany izy rehefa manao azy tonga koa ianao amizany de hoe fa manino reto vahoaka be tsy mifidy reto satria misy vahoaka maromaro tsy mifidy be de be ary misy mifidy ve kara-pifidianana tsisy kara-mpanondro misy fa io moa zany efa niteteziny tena ihany izy contrôle fa de hoe nandenao nitazo savana izy hoe misy lalàna lazaina fa complet ny ao amy sini ny radio inona raha tsy misy mba inona vaovao de tana hoe tolomarika tsisy zany tsy ta voalohany moa nisy zavatra marika zay natondra la amle tanana fa tratra ihany de novany aingana asin'ny numéro 2 amy tanana zany amle ankamobily le any izy napetra tratra ihany de fa novany zany ny zavatra hitanao tany amy zavatra zay le izy hoe tena mba akaina le mba voatra ve tena mba akaina zay le hoe any amy commune rurale de mba akaina amy zavatra misy fa député Rodin ve na Tsapa raha mivokatra aloha zany a dia misy mitarika any tsy ianao no mitarika vahoaka fa député Rodin ve na Tsapa ihany amin'ny hoe efa misy tety ndeha ataoko tsoka de tsoroko mihitsy hoe teti-pamonoana ny candidat avy aty anivon'ny fanoherana mihitsy zay verina fa cible tam'ty fifidianany ty zany a ka anisan'izany a Arivon'ny Mamo zay ny marina zany satria zay mihitsy cible zareo satria raha tsy zany ve de hoe entinao zany izy ianao mandeha menavaratra izy mena tsy mihira ny tiako Madagasikara zany hoe kabesanao to anatin'ny ty maina de reo zany ny cible hoe ahoana ny anapotena satria tsy maty ny fitonana teo aloha za timo zany ary zany ny fondateran'ny tima teto Madagasikara tima zany atao Rivomamo fa tena ny orenany de tena natao mihitsy hoe ina mipaikady amy tena ratsy zany hoe de mipetraka tsara le za tsy tenen'izy fa mbola andalan'le fahasana moa zareo fa tena nanapotehana an'le ekipo reto zany rehefa jerena le izy ay zany ao am'zanao misy andihany anankiroa ny anankiray a de miaraka amin'ny filohany ratsy hoe ny anankiray a andihany anankiray napotika fotsiny le ty zavatra ty satria rehetra tsy apotika an'le faisakina fa ireto zany hoe azay tous les moyens satria reo nanana moyen ny arahana tao fidy vola fidy nampiasaina nentina tam'izay nampahafahana an'le hoe inona ny andraiketany zany hoe raha raisina zany a candidat mpanjakana amin'ny endriny hafa ihany amin'ny endriny hafa le izy zay le izy nanao rouleau compresseur nentina namotena amin'ny faisakina zany faisakina zany hoe ahoana ny anapotehana any ty de zay nitonany an'izy hoe aty Afrika sika fa tsy mbola zay le izy
eo ny Ambakana anapotehana an'le raha azo lazaina hoe ambanivohitra zany fa ny andrenivohitra moa mbola teo ihany le regarigana tanora ohatrany nentin'le floté tamin'ny fidianana azy zany tadidinareo le teto Mahamasina le fanangonana tanora nopal netsikezy mbola nentina tany ko zany nentina tamin'izany de fa indrindra ambanivohitra de lafo ny tanteraka Covid ny tanteraka le zay zava-misy tany. Ya ny za moa tsy anontany paikady zany ho an'ny député Rodin sy ny mpiara-miasa aminao fa ny azo heverina de hoe tsy mipetra-potsiny am'izao ianareo fa mitondra ny raharaha zay heverina zany fa any amin'ny ambaratonga raha ohatra ka mbola azo ekena sy azo inona ary mba mijery anatina solomaso tena mamaky lalana ihany koa le mpikirakira ny lalàna zany sy lay mpandray ny fitarainana ara mpifidianana tahaka izao. Raha ohatra ka tena nieritreretana ny teny nataon'ny président Seni sy mpikamanao Seni de ny teny ny atao amin'ny ACC fa hoe mba hovana am'reto totra ratsy ty fa tena mamoery zany hoe zay tratry hoe ohatran'izao raha izay no tazomina de be deaibe maty daholo maty to be deaibe vato maty fa zany hoe efa manomana an'le izy moa zany hoe misy fotoana zany anaovana an'le fitarainana hitatsika le izy hoe tena izay marina ve satria natao mboany Seni ary de le olony tena andeha hiasa ao tsy navela niditra amin'ny enina sy ny tonga amin'ny voalohalina izy mbola tsy mambotrano efa bro efa tonga daholo vato zany ny zavatra misy tany aminay de avy eo de zay tiany zareo ataonao atao namina ny raharaha de zay ny heveriny fa ny olana fotsiny de hoe misy zavatra ratsy hitany iny moa zany ho hitany amin'ny raporo nataonay solotenatsika solotenany tena zany tao anaty Seni nanao raporo an'ireo hoe misy zavatra ohatry hoe ary hitany be sy maro de ho hitao vokany rehefa tonga ry hoe tonga ambe le afatra any Ivandry sany jany natao tao brodisika Rivomamo. Ya maraparana antsika azy député Rodin na zany na tsy zany za ko mahafantatra fa ianao sy ny expérience politique amina fifidianana eto an'izao mahita ny zava-misy raha Madagasikara io ny atao hoe paysage politique raha Madagasikara zany ny ainatsika am'izao fotoana izao any Faratsio mandresy ny candidat ny firaisan-kina sahiran-tsaina mitady fika lalana ambany tany ny resaka malaza tatoato ny avy amin'ny fitondram-panjakana ny sary rehetrarehetra saika eto andrenivohitra ny any amin'ny faritra ny any Vakinankaratra sy ny sisa anirinany daholo ny mpiaradia ny fitondram-panjakana izany zany hoe le nitetitetikyanao podro tsy tafavoaka fa anirinany ny candidat ny firaisan-kina amin'ny akabeany misy zavatra ohatry ny hafahafa ihany koa satria ny vaovao mandeha zany am'izao fotoana izao de toa hoe nisy biraoan'ny SRMV asa Seni ve any Tsiombe any omaly dia may zay antony loha tsy fantatsika zany fa mifanadihadina mamaritra an'izay fanakaiky any to ny Brown district any Tsiromandidy ihany koa de ireo antota taratasy kirakira raha-pifidianana Seni farany teo dia nisy nandoro tsy fantatsika ny anton'izany tsy trano loha zany may fa de hoe ny tao anatiny antota taratasy zany rehetrarehetra zany député Rodin midika iny zany fijerinao tamin'ity fifidianana ty tsy tamin'ity fa rehefa tezitra zay le izy hoe tadidiko tamin'ny 2002 tadidiko tamin'ny 2007 tamin'izany ary zay no amoizako itenenako eto fa zany hoe efa mivonona am'izany le vahoaka malagasy le hoe aleo hitsangana efa manangana moa zany be deaibe no mitsangana le komity miaro safidim-bahoaka io ihany ny zavatra aingana satria ny vahoaka hiaro safidiny zavatra olona marina zao hoe odinao tsy marina manaraka io zao manaraka ny any Ambatondrazaka de zavatra ry amin'ny anina re de ovadika re kosy de aloha zay manko ny teneny hoe ory Seni ory ACC tandrema fa tiany zavatra tany amin'ny vahoaka ty ny aingy fa tsy ohatra ny élection présidentielle ka hoe vitany hoe miala ry amin'ny fokotany de tonga de direct aty amin'ny Seni fa ty voaraky ny olona tany ambany miaraka tany ambopokotany aiza ve anao ny lalàna milaza fa hoe vazavazana mihitsy any tenenina apetaka ao amin'ny varavaran'ny ro-pifidianana ny vokatra fa tsy an'izany tany sy ny avo ny ao tsy maintsy voasiny PV ny karaha-pifidianana zany hoe le bulletin
fa tsisy an'izany ay le fa tonga de mandeha bilitokany le bulletin tokany satria tokony misy sony roa zay misarianao nanaovana fisariana zany fa tonga de hoe io netana reto misy sasanazy ndao andeha anao ataony raharaha de samy tonga de fa mandeha am'izao fa tsisy an'izany tany hoe andeha anao safidy zany tsisy hoe ataony le hoe izy no maka olona anankiroa am'reto olona reto anao atsapaka de apetaky risy sonena nany hoe tovy amin'io eny bulletin tsisy fa tonga de hoe baolina tambara izy tsy manakery arak'izany le vato ka zay le toko zay raha ny tena izy zany toko zay fa tsy fantatro ao ndray zalahy vao manam-paingitro azy de tsy fantatra hoe zavatra ny ary tsaiko hoe ataotsika hoe ohatran'ny korina fotsiny rano avany avany losa fa tsy fantatra hoe tena anao ny asany ve reo fa raha ny tena izy raha hoe tsy kombakomba le izy de latsiny tena mialatsiny zay mahafinaritra na eno any ankeo hoe efa manangany ny olona komity miaro safidy boka zava mahafinaritra rehefa zava-doza de inona ny vokatry am'izay de inona ny tombotsoa azo mety fitondrana anitsika maranisa de efa ianao riarina ry efa lasa riarina ry de akaronay etranyeny akaronay hiakana daholy akany voalohany na faharoa de le olona zany na fiverana roan'le olona tena olona sanana sa olona avanyn'inona ka hoe anakizay le vahoaka efa hita teo mivokatra hoe reto daholy indrizy agny tsy teo amy district fefa hita hatrany afokotany daholy de ny olona efa maikajy hoe zao égale plus zao égale zao enao raha mitetitetika zava-do zao anao na raha fa tsy any tsy mialatsiny fa tsy aty amitsika tsy tanenitsika de hoe zay zavatra hoe safidin'le vahoaka io vahoaka safidy io fa zay malahelo izy zay atao rehetra ve de alatra zay atao rehetra ve de alatra de angalatra de zay foana de ohatran'inona le izy de le vahoaka zany inona ny ainany amin'ny firenena zany raha mieritreritra anytany amiko de hoe le zavatra efa maty efa tsy nazana famatsinana ntsony mbola voizy-dralahy ka amy tany ty mbola mitahana an'le vahoaka ka misy famatsinana zany bako mondial izy fa zay mbola entina de fitahana amin'io le vahoaka avy ka le fiaina vahoaka efa potiky mahantra ny tany sa maty vahoaka de mbola ataonao amy taninany reta erianana hoe na andraso-pôly zay zany efa raha ny trangan-javatra amina fotoana ohatran'izao moa ty tsika ihany no milaza ny amin'ny hoe fotoana ahafahana manao fanovana lehibe ary ahafahana mamarana ny fampahatrana ny fanjakana tsy tandalana Madagasikara ho amin'ny malagasy ny jadona zay ny foto-kevitebe ny orenany firaisan-kina solombavamboaka maro mahavita an'izany fa tsy solombavamboaka ray na roa tsy mahavita an'izany kanefa moa zany de misy milalao an'izay satria de zay tokoa le izy hoe misy ny milalao volondrano miaraka am'le mpitondra fanjakana any Andriamadika na de hoe avy amina fikambanana sy tsy miankina aza député Rotin amaraparanatsika anjy aza efa nanatsidika ihany ianao no amin'ny hoe hitsangana ny komity miaro ny safidim-bahoaka par expérience politique ny ainana zava-misy ianao roa sy roa arivo sivy sy roa arivo ary ny ainy ianao 20 sy roa arivo ny ainy ianao 13 sy roa arivo valo volombelon'ny tantara député Rotin amaranatsika ny adefitra ny zavatra atao misy fagnany namana fanire rehefa diso le mikaikikaiky loatra le vahoaka mijaly de rehefa nitsangana ny firaisan-kina ny eritreritra namony ny tena nanimba fahasalamany mihitsy tolomana ho an'le vahoaka hoe diso mijaly ary farahidiny am'izao tontolo zao any amin'ny faragisitra efa mizangana nahoana ny gasy mandra de nitsangana le firaisan-kina fa ny olona mbola mieritreritra an'izany hoe tsisy de hitatsika izy hoe manahoana lefa io izy io zay tsy mitatsy zaho mahay nahalala be deabe ny tantara fanire fa tsy nisy oatra tamity rehefa misy olona mijoro anohana zalahy mandetika an'izy de le malagasy matahoana fa de hoe nohanina androany any ny dedavatra de io le izy de takalo le androany zany io anametrahana vato indray de raha pisy miara aminanany any an-dalana de hitatsika fandehan'izy hoe ianao hoe mataty an'izany raha olona tokony maha olona ianao men'Andriamanitra de tsy hataty an'izany hoe maninona le malagasy
fa raha hidiny ohatran'izao eo zay foana ve ny fiainan'ireo zay le satria atakalo zao tena voafetsifetsy mihitsy zay la zakao anao hoe za moa tsy nitona an'le izy fa ohatran'ny hoe tampoka nandalako taty de nandeha teminao aty fa raha nentina dao le PV avany de ohatran'le guirlande reny le ty karoty ty karo mitsivalana ty ohatran'ny kazako nefa efa amariny atao ambany zany ady maika daola anaovana azy rehetrarehetra le olona zany satria le olona tsy nampianarinariva de aiza le sao croise ena io de nametaka izy de tonga ny taty de zay de tonga avany de tsy fantatra ao raha mbola be deabe pli zany hoe hitatsika zany le misenia raha tena no asany seny mbola misy pli ao anaty valopy mbola maro be efa vita ndray lany tantara fa tsy tafiditra tao anatiny io zany efa nandeha ny alony zany ny azy matsa tantrateo de io moa iarahana hita fa tantaray fa le rapport le boakely le tao amy bureau mpifidianana le tao amy bureau génie anao taty zany le izy hoe me fotsiny ataitra be mihitsy le président tribunal inony ty de andry zareo efa vita tany ty zany fa tsy tafiditra tso zany zava-misy de maka heritsika ho an'ny Anirivo Mamo ho an'ny firaisan-kina député Rodain-ko zay fantatsika fa mpitolona zany raha vavolombelon'ny tantara teto amin'ny firenena ny ady moa mbola mandeha hatrany hatrany zany ny amin'ny fanomezan-dalana ho an'ny lalàna dia tanterahana hatrany zany fa ho an'ny vahoaka zay ny fetsifetsena ihany ko sy no ambakaina ihany ko tafiditra ao anatin'ny fahantrana daholo zany dia atsona mandrakariva tena mba hiaro an'izany safidy zany amin'ny andro maro samihafa moa zany eny ara makasitraka député Rodain de misatrana sirapetsa faniry de maro soa fa rehefa misy anondrany eo ty moa voatantara amitoy de ho hitatsika eo marina sy diso efa avy eo de mandeha milamy de misisy de ho hitatsika eo hoe mankaninina ny lalan'ity firenentsika ty sy ny ady ataon'ny fifidianany ty tena ny masiraka toko eny ara de misaotra ho an'ny député Rodain tsika zay vahiny teto amin'ny fandaratsika tamity atoandro ity zany izy nanomboka ny vahiny mbola miandry ny fandrindrana ny mpivahiny manaraka indray eto amin'ny fandaratsika de amerimberina kely atsika zany ny any vokatra avy any Faratsio dia ny vato azy ny candidat Ramilson Andriamampionina ny Menjanahary avy amin'ny firaisan-kina 750 sy 700 sy 200 sy 2 na 527 isanjato ny vato azo ny Rakotondrazafy Lalatina Henriette avy amin'ny plateforme isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina dia 420 sy 500 sy 2 20 546 mame isanjato 0,420 isanjato 40,64% zany raha zay elanelam-bato izay zany dia anoany amin'ny 2,000 mahery anoany no elanelam-bato eo amin'izy Menaday reto arak'izay novakiko tamitsika teo zany dia entina hilazana zany fa de misy zavatra mivoatra ity satria ity zany aloha zany ny version azo resahana aloha hatreto tsy afaka miresaka version hafa zany isika akoatran'ity version vomivoaka avy eo anivon'ny seny ity zany raha ny valim-pifidianana any Faratsio ny resahantsika zany ho an'izay mpikirakira ny tambajotra sosialy rehetrarehetra zany sy manao ny fampitana ny vaovao samihafa azo hitarafany zany fa efa mandresy efa misy tongotry ilany mily zany amin'izao fotoana izao eny Tsimbazaza zay efa azo hiarabana sady na de mbola tsy ofisialy zany vokatra ny amin'ny hoe arabaina député mily zay candidat firaisan-kina any Tsimbazaza nandavy ihany ko zay mieritreritra fa hoe tompon'ny fifidianana mieritreritra fa tompon'ny serasera mieritreritra fa tena anisan'ny pile amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fifidianana zao alohan'ny ampidirantsika ny kandidaty anankiray avetsy amin'ny distrika Andramasina raha ohatra ka misy valim-pifidianana vonina ihany ko faly de ovakitsika teo tsika ny namaky ny tany Sakara dia nandresen'ny firaisan-kina tamin'ny alalan'ny Raphaël Jean François na ilongo rafa
any amin'ny 4 any mihitsy ny elanelam-bato satria dia mahita 500 mahery longorafa any inona moa izy ty sakara etsy amin'ny boribory tany fahatelo ity 720 brao de voty amin'ny 720 indray ny resahantsika de ao anatiny satria ny adevitra tramomaly moa zany de ny hoe manahoana ny vato azy ny kandida Ferin-Rahalambomanana zany de ny kandida avy amin'ny tsy miankina mandrindra ary vongasikara Fenitsoa moa zany 7 any hoany ny vato azony amin'ny alalan'ny isam-bato 7 no mitarika de manaraka azy eo Rahalambomanana Fenitsoa zay aty amin'ny 4,700 izay raha sy 9,000 raha ohatra ka any amin'ny 2,700 any hoany zany hoan'ny kandida zay miaradia amin'ny fitondram-panjakana aloha zany atreto raha ohatra zany ka ty isam-bato sy ty filaharany ty zany dia tafiditra ny kandida ny Firaisankina ao amin'ny boribory tany fahatelo zany raha izay ny vakitsika teo izay raha misy ihany koa ny vokatra hafa ihany koa aloha zany azotsika resahana ray dia resahantsika ny any Mananjary dia ny vokatra vonjimaika na de efa manomboka mahazo ihany ary tsika avy any amin'ny QG zany zay nomeny ny mpiaradia manajerana ihaja zany zay kandida amin'ny Firaisankina mamihaja Charlot dia mitarika ihany koa zany ny kandida amin'ny Firaisankina any Mananjary any ary dia veriny lavitra de lavitra zany ny kandida ny fitondram-panjakana Mananjary zay nresahantsika zay miezaka mitondra mpahamboka tsika elalelan'ny adevitra samy hafa eny mba hahafahantsika ihany koa satria ianareo zany mpanaraka ny fandarina de miteny amin'ny hoe mba omeo vokatra ihany koa zay de maomeo vokatra ho antsika rehetra zany atao anatin'ny fandarantsika avy any Arivony mamitsika dia fanila vodivona amin'io tsy lasa lavitra fa akaikikaiky eo ihany misy lalana mepita tonga de tonga ny Andramasina zany miaraka amitsika eto ny kandidata laharana faharoa numéro 2 izy tany Andramasina dia Docteur Lalaina zany maromaro ihany ny vaovao any Andramasina any antony nahatonga atsika hanasa azy hiakatra atao anatin'ny fandarantsika. Miaraba Docteur Lalaina. Miaraba Faniry, miaraba ny mpiara-miasa rehetra atao amin'ny MDS amin'ny tolakandro ity. Ny andriandry mihitsy ny hoe hisesy hiakatra eto amin'ny fandarantsika manokana zany ny avy any amin'ny distrika maro samihafa any de isaorany Docteur Lalaina amin'ny sabotsy ity mbola miaraka amin'ny team de sport mihitsy zany satria avy any ambanivohitra rehetrarehetra any manangona vokatra maro samihafa. Inona ny vahoaka manahoana sy manahoana ary inona ny azo ambara Docteur Lalaina vokatry ny Firaisankina tamin'ny fifidianana tanterahana tamin'ny larobia teo? Raha ny zavatra hita tany Akanja, tany Andramasina sy ny commune 410 moa no mandrafitra ny distrikany Andramasina dia betsaka ny olona no nazoto te hifidy handray anjara nefa rehefa tonga teny amin'ny birao-pifidianana dia indrisy fa betsaka ihany koa no tsy tao anaty lisitra. Rehefa natao ny fijerena ny lista maire moa zany teny amin'ny CENI district teny amin'ny CED dia hita fa tao anaty lisitra ireo olona maromaro ireo fa ny listam-pifidianana tonga teny amin'ny birao fantanjaham-bato dia betsaka no latsaka le anarana. Dia niezaka ny mpandrindra rehetra hoe inona no vahaolana le vahoaka mipetraka lavitra ny toeram-pifidianana dia tsy afaka nifidy. Nampalahelo nampalahelo le izy satria betsaka ny olona tokony hifidy. Raha tsy raisiko fotsiny ohatra hoe amin'ny fokotany iray ao amin'ny commune Ambomiadana dia misy olona fany amin'ny 500 no latsaka ao anatin'ny fokotany anankiray. Ireo olona ireo tonga teo hifidy fa tsy afaka nifidy. Ary any amin'ny commune maromaro dia nahitana izay trangan-javatra izay.
mampalahelo le izy satria lazaina hoe mpanaramaso iraisam-pirenena milaza fa niena ny taux de participation satria betsaka no anarana latsaka fa raha ny fahazotoany olona hifidy dia tena vonina ny olona handray an-tanana ny hoaviny tia koa moa fifidianana manakaiky vahoaka élection de proximité dia tena vonina ny olona hoe handray an-tanana ny momba ny distrikany ny momba ny hoaviny dia zay no anisan'ny zavatra nampalahelo tao anatiny. Ankoatran'izay misy trangan-javatra hafa ve? Ankoatran'izay dia hita ny voka-pifidianana mivoatra tsikelikely eny moa dia nahitana ny tranga rehefa tonga taty amin'ny SRMV ny voka-pifidianana dia nahitana trangana misy sonia tsy mitovy amin'ny sonian'ny olona izay tokony nosafidiana tao anatin'ny bureau de vote. Misy bulletin misy sonia hafa. Aminay zany dia nisy bulletin hafa ankoatran'ny voaka avy any amin'izay izy zany niditra tao anatin'ny vata fantanjaham-bato. Donc nisy bulletin précoché amina candidat hafa natao maro ary maro ireo ny constat hita efa natao moa ny taratasy rehetra sy ny fombafomba manandrify an'izay mandeha miakatra aty amin'ny CNFOIB dia mino zahay manantena fa andray ny andraikitra manandrify ny aty amin'ny CNFOIB ny amin'ny zany tranga rehetra zany. Efa nandray ny andraikitra ny tany amin'ny CED nampiakatra n'izany tatitra zany nisy olo tena candidat ihany koa dia efa nanao ny fanamariana rehetra mitondra n'izany tatitra zany nampiarahana amin'ny colis mandeha aty amin'ny CNFOIB dia mino ny tenako ary manantena fa anao ny asany manandrify azy ny aty amin'ny CNFOIB hita n'izany trangan-javatra zany satria lasa kivy le vahoaka hoe zavatra hafa no tianay natao, zavatra hafa no olona hafa no tianay fidiana, olona hafa no toa mahazo vato betsaka eo satria misy an'izay fanodikodinana ny voka-pifidianana, fanodikodinana ny safidin'ny olona izay. Ny bulletin précoché moa zany raha ny fivoaram-baovao maro samihafa hitantsika nisy an'izany tany amin'ny faritra avaratry ny nosy tany, nisy an'izany tany amin'ny faritra atsimo ny nosy tany, niparitaka tamin'ny tambajotra sosialy ary nisy ihany koa ny amin'ny hoe mbola sy nanomboka ny fifidianana dia efa nahitana vata mangarahara feno taratasyn-datsabato manodidina ny 400 isa-tany ho any tamin'ny tambajotra sosialy daholo nahitantsika an'izany vaovao zany. Zany hoe ity bulletin précoché ity zany na hoe efa nisy fanamariana mialoha zany dia nataon'ny sasany fomba fiady mihitsy tamin'ity fifidianana ity. Hanairana ny seni zany amin'ny hoe iza moa no mananjo hamoaka bulletin na taratasin-datsabato tahaka ireny mialoha, manana fahafahana hamoaka an'izany ve ny candidat sasany na ny candidat hafa na zay mety hanana tombotsoa na hoe aiza no ahafahana mamoaka an'izany hitantsika ny fivoahany zany resaka izany tamina vidéo kely zay tamina tambajotra sosialy marobe ary nisy ihany koa candidat samihafa nijorovavin'olona hoe efa misy sahady fanamariana tandrifina candidat. Ny tena voatonotona moa zany eo an'ireo miaradia amin'ny fitondrana fa zany rehetrarehetra zany nititsika hira zany ny amin'ny hoe tena mangarahara marina ve le fifidianana ary ny égalité des chances samy candidat ve tafapetraka tamin'ity fifidianana ity. Iverina any Andranomasina dokotera Lalaina ny amin'ny hoe nanahoana ny mpifidy tonga mifidy nefa tsy nanana kara-panondro, nanahoana ny amin'ny hoe misy délégué tsy tafiditra tamina birao mpifidianana, nisy an'izany ve niaran'izany ve ny candidat firaisakina, nanahoana ny amin'ny hoe misy fanerena sy fikonokononana ny amin'ny hoe efa soniavo mialoha ny procès verbal zany na le PV zay tokony ao aoriana amin'ny fanosam-bato. Nisy an'izany tsangan-dravatra zany ve hitanareo tany amin'ny district anareo? Ny nisy dia resaka kara-panondro. Nisy moa ny manana ao anaty listra mitondra kara-panondro nefa tsy afaka nifidy, tsy navela nifidy tsotra fotsiny izao. Dia rehefa aty afara le olona ny manao hoe angamba izao dokotera izy tsy navela nifidy zahay dia teo amin'ilay nianaranay nisy nanisy soni. Efa nisy soni? Mifidy amin'ny anaran'ilay olona satria
Tena moa kandida vehivavy ary vehivavy tokana ao anatin'ny kandida anankefatra dia betsaka ireo vehivavy renim-pianakaviana naniry ny hifidy ary tonga maro izy ireo, tena tonga maro. Nahita izay tamin'ny birao-pifidianana maro izay nitetezina fa dia indrisy fa tena malahelo mihitsy ny zareo manantona hoe zahay dokotera tena vonona, ianao mba vehivavy, ianao no irinay tondra ny teninay kanefa dia tsy afaka nifidy zahay. Ny eo amin'ny any sasany mitondra karapanondro, ny eo amin'ny plasiny anarany tsy avela mifidy izy, rehefa avy eo lasa misy soni ireny zavatra ireny marihana fa candidat indépendant izay mbola amperinasa amin'izao fotoana izao no tena manodikodina ny manana fironana ny fanjakana ihany koa io kandida io. Tsara manamarika amin'izay. Dia manodikodina n'izany safidin'ny olona izany ary tena mampalahelo ilay izy ary le ny renim-pianakaviana ny vehivavy tamin'ity indray mitoraka ity dia tena vonona dia vonona dia tratran'izay trangan-javatra izay. Misy ny manakara-pifidianana fa tsy mahafaka, tsy avela fotsiny mifidy. Misy ny mitondra karapanondro tsy afaka mifidy. Misy moa dia tsy ao anaty lisitra tsotra fotsiny izao. Nefa ve nisy ihany nanao fanamarihana hoe tokony tao anaty lisitra? Niverifiena tany amin'ny lista maire, tany amin'ny CED tany Andramasina, dia niverifiena dia tao ny anaran'ireo olona ireo. Fa mandra-piandrasana ny fombafomba rehetra moa dia ary iny mandany fotoana sady lavitra le toerana. Lavitra le toerana, lafim-podina le olona, misy mbola kely anaka dia farany nody ry zareo. Tsy afaka manefa ny didina. Tsy afaka manefa. Nody amin'ny alahelo tena nalahelo, tena nisy maro no tafaradalana tamiko dia tena malahelo izay dokotera ho zisy fa. Eny ary ny vokatra moa hitantsika zany eo amin'ny larina faharoa ianao amin'izao fotoana izao raha ny vokatra vonjimaika aloha zany niady mbola mandeha any Andramasina manaraka ny vatana amintsika reo vahoaka ny Andramasina indrindra reo nametraka fitokisana taminao afaka nifidy fa reo tsy afaka nametraka ny fitokisana noho ny tsy fahafahan'izy ireo nanatanteraka ny zoamanandraikiny koa dia verina fa mba manana hafatra ho an'ny vahoaka ianao ankoatran'ireo hoe efa mandeha zany miady araka ny zo omeny lalàna ny pirotsakofidiana. Dia manentana mihitsy, manentana ny vahoakan'Andramasina hijoro hatrany, hiara-miady isika, mijoro ny tenako manao izay manandrify ny amin'izany ady izany fa tsy maintsy hitantsika ny marina, tsy maintsy ho azontsika ny fandresena atao ny hevitra rehetra ahitana n'izany fahamarinana izany satria ny asa tao anatin'ny fahamarinana isika rehetra ary mampanantena, manentana ny vahoakan'Andramasina hijoro tsy hanaiky an'izany fanodikodinana ny safidiny tsirairay izany dia mijoro ry vahoakan'Andramasina aza mangina hiady hiara-miady isika fa tsy avela amin'izao ny ezaka rehetra izay efa natao nandritrin'izay fotoana rehetra izay ary tsika dia liana fandrosoana, liana fivoarana izay no tena hitako tao anatin'ny farisian'ny olona tamin'izany hoe fahatongavana maro andeha hifidy izany. Dia izay fahazotoana sy izay liana ao anatin'ny fivoarana izay dia andraisako andraikitra ny ahatongavana amin'izay mba ahazahoan'ny olona misitraka an'izany zavatra vaovao izay indray ho an'ny distrikan'Andramasina fampandrosoana indray dia manentana ny olona hijoro aza kivikivy tsy hilefitrintsika manoloana ny tsirariny. Eny ary. Dia afatra ho an'ny vahoakan'Andramasina izay ny entiny dokotera Lalaina Ramalanjaona izay hitantsika fa na dia eo ary ny zavatra maro samihafa ny pirotsakofidiana tsikivy manainga antsika rehetrarehetra mihitsy ary miatrika an'izay terrain samihafa izay dia omendalana ianao tompoko irariana raha mbala misy ny fotoana dia afaka miverina eto amin'ny fandarina ihany raha ohatra misy ny tokony holazaina misaotra ny dokotera Lalaina zany isika. Toizantsika ny fandarana makasitraka tompoko, toizantsika ny fandarana miandro toromariko tsika avy amin'ny namantsika ny amin'ny hoe misy vaovao azo resahana azo ambara ve misy namana afaka miditra mivatana ny fandarantsika ve mety toromarika ihany afaly
ahafahana zany mampiditra an'ireo namana zany satria izay moa ny antom-pisitsika efa nanatsidika tena ampiandohanany amin'ny hoe any Ambatondrazakany ihany koa mbola miady ihany na manara-zarapera fidèle milaza ny zava-misy amin'ny ankapobeny mihitsy, ary misy fiaonana ny fanaovana tamin'ireo fomba ny firaisan-kina zany any Ambatondrazaka any. Ny namana Arabeky zany ihany koa manakambara marobe zany, de zay ny atsokanareo reo raha ohatra ka efa tokony ho tafiditra dia midira ao anatin'ny fandarantsika, satria tsy afaka hanana fotoana lavabe zany tsika amin'ity androany ity noho ny fandaminana ho an'ny fandaram-potoana maro samihafa, fa miandra-piandratsika amin'izany raha ohatra moa zany ka misy vaovao azo zaraina ihany ny mivoaka am-pifidianana namako Faly Ramananarivo dia avokay eo amin'ny Solaitrabe aloha mba hanonona antsika azy. Efa nitononiko teo ny amin'ny Mananjary Mamiaja Charlot izay mitarika ny Mananjary amin'izao fotoana izao sy ny tany Sakara any amin'ny Raphaël Jean François na Ilongrafa izay lavitra de lavitra misy no hitarihany Longrafa amin'ny candidat ny Irimarany izay solombavam-baoaka amin'izao fotoana izao moa zany Dokotera Zakandrainy Dominika any Sakara any zany. Ny any Betafo any dia lavitra de lavitra ihany koa no andreseny ny candidat amin'ny firaisan-kina an'ireo mpifaninana aminy zany i Mairaliva moa zany no mitarika any Betafo any. Mety hitan'ny Faly ve zay tableau ny valim-pifidianana any Betafo zay nalefako any Faly any le izy ny any Tanifotsy any miaraka amin'ny Arson zany Rafidy Manana ihany koa zany de mitarika eny ary aizy ty vakina karasy ty tonga de hitako avy hatrany zany ty andriana tenaina ndrasaloha izy ty Rafidy Manana Arson ty any Tanifotsy zany de manahoana 110 bureau de vote sur 318 zany zay no hitantsika eo zany de ao anatiny ihany koa zany i Narson zany zay anisany mitarika ihany koa zany any amin'ny distrika ny Faratsio any amin'izao fotoana izao, de Tanifotsy maromarina kokoa Tanifotsy efa miandry daholo sika any Tanifotsy amin'izao fotoana izao hoe ahoana ny fizotry ny raharaha sy ny sisa, de mitarika ny firaisan-kina any Tanifotsy zany. Toraka zany koa ny any amin'ny Betafo Atsirabe voalohany Atsirabe faharoa misy ny azo etretina raha hoe anapokapodro misy, ny any Toliary dia mitarika ihany koa ny firaisan-kina, ny any Mahajanga mitarika ny firaisan-kina, any Atsimo Atsinanana ihany koa misy vaovao azo resatsika. Ity zany zao ny 240 bureau de vote amin'ny 240 any Mahajanga any dia hitatsika amin'ny sary zao ny vato azo ny afakandro Kristien zany 5,770 14,695 mame ny isam-bato salan'ny isam-bato 4,750 isan-jato. Ny manarakaraka azy eo dia ny candidat miaradia amin'ny fitondram-panjakana 7,770 na 8,629 4,570 isan-jato zany. De afatra ny nomeny zao re olona afatra nomeny zao satria raha ny ampy kely zany io vato zay azo ny afakandro Kristiany io de tonga de mipokapodro zany i afakandro Kristiany zany any Mahajanga any. Misy olona moa niaraka amin'ny mpanohatra teo aloha teo fa nanana candidat nitoanana izy tamin'ity fifidianana ity, io le candidat nitoanana 2 arivo ny vato azony fa tena nelanelany teny tonga de nitsimbadika le rahalahy io ny safidy niaraka tamin'le candidat fitondram-panjakana. Nisy ohatran'izany na ny teto Antananarivo sy ny manodidina fa reny olona reny zany rehefa dinihina amin'izao resultat zao de nivatany fotsiny netiny fa tsisy olona manaraka zany, satria raha heverina fa manana poids politika zany reny olona reny taty anivon'ny fanoherina na niaraka tamin'ny antokotiko Madagasikara ohatra ka niaraka nanohana avy eo ny candidat mpanjakana de heverina fa tena hoe misy flèche be misy miakatra le resultat fa vao mainka zany nitrosona amin'ny tany zany le resultat 14,000 voix any afakandro Kristiany Mahajanga, 8,000 voix nen'le mpiaradia amin'le fitondram-panjakana. De saikisaiky ohatran'izay daholo ny sary eo amin'ny deuxième position eo daholo amin'ny ankapobeny zany ireo mpiaradia amin'ny fitondrana ana chef-lieu de province zany na ny renivohim-paritany
teo aloha tsy maintsy mampiasa an'izay ihany tsika zany satria zay no mora azon'ny vahoaka azy sy aty amina tanan-dehibe. De resahantsika zany ny amin'ny hoe efa misy mesazy amina renivohim-paritany sy ny tanan-dehibe zany mandeha am'izao fotoana izao satria ifiraisankina hatrany no mitarika sauf ka hoe tany Fianaratsoa zany dia nahitana ny amin'ny hoe io le mpiaradia amin'ny fitondram-panjakana ary no anisany mitazona ny lehilaharina voalohany tany Fianaratsoa. Misy interprétation politique ny tany Antsiranana tsy miankina no mitarika tany Antsiranana. De ny tao Toamasina moa zany raha mifantatra zany dia manonga lay avy amin'ny kolektifa zay aoriana moa zany ny mpiaradia amin'ny fitondram-panjakana. Reny sary reny de tsy tsika ilazana zany amin'izao fotoana izao fa efa mame message politique makany an'le fitondram-panjakana ary efa tonga saina, tsy variana amin'ny spectacle, tsy variana amin'ny koveta, tsy variana amin'ny robe be sy amin'ny t-shirt nylon zany ny vahoaka na variana amin'ny jirona koa fa afaka mandinika lalina zany ny amin'ny tanan-dehibe samihafa na amin'ny hoe ity trangan-javatra misy ity zany dia hame message zay ho an'le fitondram-panjakana fa ny tanan-dehibe no miteny amin'izao fotoana izao. Manetsy sy an'ireo rahalahy sy havana anabavy reo ray aman-dreny samihafa any ambanivola any amin'ny hoe tsy izy tsy azo ekena ary tsy azo leferina intsony zao endrim-pitantanana amin'ny firenena izao. De iny le message politika lehibe efa niresahako tamintsika zany Antananarivo renivohitra miampy an'ilay distrika manodidina azy 3, miampy ny any amin'ny faritra vakina karatra samihafa any, miampy ny amin'ireo renivohim-paritany, miampy amin'ireo heverina fa tena toerana ny rotsahan'ireo tompon'andraiki-panjakana maro samihafa zany. Misy an'izany koa nge marina fa tsy miaradia amin'ny fanoherana lay any am-pania, lay misy minisitra tao anatin'ny gouvernemanta no mirotsaka any amin'izao fotoana izao fa resy tanteraka amina tsy miankina. Marina hoy fa le tsy miankina dia nanaraka ny lokon'le fitondram-panjakana fa na izany na tsy zany aza le feo an'le fanjakana zay nentin'ny dosaran'ilay Irmara zany dia tsy naomby any amina faritra maro samihafa. Zany hanaovantsika na analyse politika fa misy interprétation ihany koa zany satria miteny io résultat io vokatra io, miteny io vokatra io ary rehefa vakitsika de zao le message politique tsy mivatana tsony le izy makany amin'le candidat fa mivatana makany an'ilay filohan'ny repoblika. Ny antony de zao mitondra ny anaran'ny filohan'ny repoblika ny dosara n'lay candidat zay nomeny an'le mandat. Isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina de message zany makany aminy zany fa na izany na tsy zany kosa aza nefa dia niditra tsehatra mihitsy ilay filohan'ny repoblika ary niezaka mihitsy nakany amin'ireo toerana zay heveriny fa mamay de niazaka zany voalohany indrindra tamin'ireo olona zay niara-dia taminy teo aloha zany ka heveriny fa tsy tokony intsony ho tafaveriny anivon'ny anteny meram-pirenena. Tratran'izany Brunel, tratran'izany Christine Razanamahasoa sy ireo faritra samihafa zay natahorany zany ny amin'ny hoe tsy tokony hiverina ao Tsimbazaza ny figuran'olona sahala amin'izao satria mananjahanjaka zany an'ilay fitondram-panjakana. Na zany na tsy zany ny amin'ny politika foana misy foana ny alternative amin'ny politika, misy ny relais zany hoe misy mandray eny an-dalana foana io fanion io, misy mandray eny an-dalana foana io baton io mba hahafahana zany manohy an'le tolona politika. De misy zany ny emergence-na olom-baovao foana eo anivon'ny anteny meram-pirenena zay tafaverina moa tafaverina fa reo zay miseho amin'ny endriny vaovao tafiditra ao Tsimbazaza zany irendray amin'izao fotoana izao mandray an'ilay baton zany anatin'ilay endrim-panoherana. Hitantsika zao Serina Randriamasinoro zany de tafiditra ao Tsimbazaza zany satria dia anisan'ny candidat mitarika ny lalina voalohany izy ato amin'ny boribory-tany fahavatra. Hitantsika ohatra Yavitra Ainandriamosa dia anisany ho tafaverina ho tonga ao Tsimbazaza zay candidat ny firaisankina avaradrano nandray an'le baton amin'ny endriny vaovao ndray zany hitondra an'le fanion firaisankina sy le fanoherana amin'ny endriny vaovao ndray zany raha izay no andraisantsika azy sy iresantsika azy. Afaka Andry Christian amendray zany amin'ilay fomba fijery politika vaovao sy le dynamisme politika ho an'ny zanaky Mahajanga. Mety misy ihany koa avy any amin'ny tsy miankina hitantsika io ihany resahantsika zany ny any Mitsinjo ohatra Madimady sy ny any amin'ireo faritra maro samihafa dia atarafana sy atsonjovana izany. Ny andro toromarikitsika ny amin'izay mety hiditra amin'ny antso Antariby zay parafa eny ary
efa manomana fampidirana ny député Rabekijana Solofery, ny namantsika teknisianina miaraka amin'ny taliantsika eto anivon'ny fahitalavitra sy ny radio zany manakambara ihany koa zany Rabekijana Solofery. Raha ohatra ka efa afaka miteny avy hatrany ianao Andriamatoa Solombavamboaka dia efa tafiditra amin'ny fandarantsika mivatana zany. Ya, mahazo toromarika aloha zany fa mbola mandamy mahazo kely indray faly eo zany fa miezaka kely tsika me retour ny député Rabekijana aparafara vola amin'ny akabeany mahazo foana amin'ity fandarantsika ity, ka raha ohatra ka tafiditra zany dia iraritsika ny hiditra any Moramangany ihany koa dokotera Andry, raha ohatra ka tsy diso ny fahazoko ny vaovao dia tsy mahasositra ihany koa ny vokatra ho an'ny Moramanga zay misy an'ny dokotera Andry any Moramangany izay tsara manamarika. Moramanga tompoko tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna dia nandresy ny antokotiko Madagasikara fa tsisy nanao fitoriana, tsisy ninina tampoka teo dia hanaverina ny fifidianana tany amin'izany commune ambonivohitra Moramanga zany, fa nanaovana fahatakiana tahaka ninona ara sy nanaovana communication tahaka ninona aza dia tsisy fifidianana naverina tamin'ny Moramanga, fa miporofon'ny vahoaka Moramanga tamin'ity fifidianana ity zany ny fananan'izy ireo, fangetaetan'izy ireo olom-boafidy zay avy amin'ny firaisankina mazava ho azy ny antokotiko Madagasikara na mian'ny dokotera Andry de mitarika ihany koa zany ny any Moramanga zay misy an'ny dokotera Andry. Maromaro izy ao, maro be akoatrin'le hoe ninina resena ilay candidat amin'ny firaisankina amina toerana maro samihafa, mbola ady moa zany ny atao amin'izany. Zay nge ny antony mahatonga antsika amin'izao fotoana izao ny hoe zava-dehibe ny fahafahana mametraka an'ilay komity miaro ny safidimbahoaka, satria tsy vitany hoe ho an'ireo candidat amin'ny firaisankina lany no arovany fa ho an'ireo zay inina ho resena dia tsy maintsy ajoro ny komity, satria lay hevi-bahoaka miainga avy amin'ny fifidianana manakaiky vahoaka mihitsy no tratrony zinona sy tratrony zay hoe amin'ny endriny hafa hametrahany reto olona zay manakaiky ny fitondram-panjakana reto ny fahaiza manao ny kilalao politika ka makany amin'ilay dola makota zay inona fa tsy tokony ho isy zany amin'tony fifidianana zay manakaiky vahoaka itony, satria lay zoam-bahoaka zay ny safidy teny fotony mihitsy no lasa tsinitsinina amina fifidianana tahaka izao. Miandry isika ho iaho satria dia maromaro ny distrika zay hainotsika amin'izao fotoana izao ny tsy fanekena ny endriky ny fikitikitihana ny voka-pifidianana sy ny hoe style vaovao, tangenana kely na asiana taremarika eo anolohan'le taremarika zay tena tokony ho ara-dalàna tany amin'ny fanisambato 70 dia asiana ray eo alohany dia lasa 700 izy député feno zay raha lambomanana tetsy amin'ny boriboritany fatelo. Ny Ambatondrazaka misy miparitaka any amin'ny tambajotra sosialy any 7 dia lasa misy manisy telo eo aloha dia 7 ny tany Ambato Finandrahana asa izay vato 7 dia misy manova kely le vato dia lasa mitombo zany le vato zany ny endrik'ilay kilalao vaovao, endriky angalaram-bato zany dia kitihana lay firaiketan-tsoratra n'ilay fanisambato zany dia manimba n'ilay fangararana sy fahadiovan'ny fifidianana. Eny ary raha ohatra ka afaka mamoaka voka-pifidianana aloha zany faly raha ohatra ka misy voninao dia tsara ihany faly mba hiresahantsika izany aloha zany. Raha ohatra hoe misy voninao dia tsara ihany no resahantsika izany amin'ny hoe misy fandresena namana maro samihafa any amin'ny faritra any tokony ho resahantsika dia resahantsika ato anatin'ity fandarana ity. Ny tetsy Atsimondrano ihany koa zany dia azo lazaina moa zany fa tafaveriny anivon'ny anteny miram-pirenena ny Solombavamboaka teo aloha Voangy Raromanarivo zay nahazo ny fitokisany vondrona politika firaisankina ka nahazo ny ampahambato betsaka zany raha raisitsika izany. De ny tetsy Ambohidratrimo moa zany ty resahantsika ty tao amin'ny Rotsahako niaraka tamin'ny député Mambra Bendrina listra voalohany, ny tenako ny listra faharoa moa zany
raha ny hitatsika amin'ny solaitra be aloha zany a 20 brô de vote amin'ny brô de vote 770 ao amin'ny circonscription électorale zay nirotsahanay zany a dia efa reo zany a ny vokatry ny safidy zany a 2,742 zany no azo ny firaisankina zay nisy ny tenako sy membre Bendrina ary colonel Luc Ramiljaune niaraka tamin'ny faramalala Ranjato Arvelo a ny kandida miaradia amin'ny fitondram-panjakana dia hatrany hatrany de laharana faharoa amin'ny sary mo hitatsika 750 sy 7,000 eny ary ampidirintsika avy hatrany satria misy antso atarby rehefa vonona ny antso atarby de ampidirintsika avy hatrany izy afaliny ao eny ary député Rabekijana efa ao amin'ny antso atarby de toizako rehefa avy eo famahana voka mpifidianana député Rabekijana mivatana atao fandarina manokana ianao amin'izao fotoana izao momba ny fifidianana inona ny vaovao azo resahana miainga avy any am-parafaravola mivatana député Rabekijana. Fatelo no niaraka tamin'ireo tompona ndraiky tranga-panjakana ireo tamin'ny jiro maty io nanoloanan'izay dia ny ampitsoniny tonga dia nidina tanteraka nidina ny vatontsika de lasa laharana faharoa omaly zany de lasa laharana faharoa indray dia maly mo misy ny zava-nisy a de ny vato tonga rehetra omaly nanoka maly etoandro de tsy misy rature misy takosina misy napina isa ary tsy misokatra efa nisokatra ny valopy dia ary misy ny menasy zay nomenan'ireo tompon'andraikitra ao amin'ny CRMV reo dia maly riva maly alina zany a tatia de mbola tsy niova ny valim-pifidianana marina fa nielanyelan'ny vato teo amin'ny firaisakina ato amin'ny QG firaisakina sy ny laharana voalohany izay napodina izay lasa laharana voalohany dia misy 5 sy 10 io ny elanelan'ny vato ary tsy niova io elanelan'ny vato io raha tsy androany zany de hatramin'izao moa zany de mbola tsy fantatra ny résultat hoe firy nefa efa nany de za mangataka hoe hoasina confrontation dia tsy mety zareo amin'ny CENI tsy mety zany zareo tompon'andraikitra rehetrarehetra ao amin'ny CRV nangataka tendance hoe firy ny tendance ny résultat hatramin'izao koa mbola tsy tonga koa tsy mivoaka koa ny tendance nefa taloha isaky ny amin'ny enina de amin'ny 1,10 de amin'ny enina maraina de amin'ny 1,10 de amin'ny enina riva de misy tendance mivoaka foana de hatramin'izao zany a tsy mety mivoaka ny tendance hatramin'ny maly de sady tsisy afisazy a tsy avisé zay de manoloana zay zavatra rehetrarehetra zay dia tsy milamina ny zava-misy eto amin'ny district Anaparafaravola eto amin'ny feno alatra sohosoka zany a fifidianana izany ka dia manainga ny tompon'andraikitra ao amin'ny CENI zahay a mba hijery akaiky an'io efa nisy any ny ezaka natao ary fanazavana atao amin'ny CENI androany tamin'ny folo sasany de hatramin'izao tsika miteny zao mbola tsy niova zavatra io marina fa ny vahoaka rehetra aty amin'ny manoana firaisakina dia efa ato amin'ny QG daholo amin'izao fotoana zao QG ny firaisakina ka dia fantatra zay zavatra hetsika ho ataon'ireo vahoaka ireo fa le vahoaka tsy manaiky an'izay zavatra zay ny fitandro filaminana rehetra moa zany dia feno betsaka be ao amin'ny district ka dia zay zany zava-misy aty amin'ny district Anaparafaravola ka ny député Rabekijana zany manoloana ny zava-misy de tsy anaiky mihitsy ny zavatra misy eo na hoisinina satria
fifidianam-bahoaka io a fifidianana fitiava-tanindrazana io a ka ahoana ny safidin'ny vahoaka malagasy ndreo vahoaka aty amin'ny districtna Parafaravola no vila vrainoatra zany ary firenena njereny ka de misy fanangonana kara-panondro koa manoloana zay a omaly nanerana districtna Parafaravola maly sy fakomaly ka dia zay zava-misy aty amin'ny districtna Parafaravola misaotra betsaka namana faniry. Iny ary vetivety député Rabekitsana manahoana ny mety hoe fijoroan'ny vahoaka manoloana an'izay hoe komity miaro ny safidim-bahoaka zay satria raha raisina zany a titovizan'ny distrika rehetra hitrangan-javatra ny amin'ny mety hoeritreritra famandihana voka-pifidianana efa azo eritreretana ve nisy n'izay any Parafaravola député Rabekitsana? Manoloana zava-misy izay voka-pifidianana zay dia efa mety tonga eto amin'ny QG ny vahoaka aty amin'ny districtna Parafaravola indrindra amin'ireo commune lavitra ireo misy ary ny tena mandany frais vola makarena manofa tomobile mihitsy taxi brosy andehanany zareo makaty noho ny fitiavana le hoe ty tanindrazana ty ary fanovalana ty firenena ity zay ao latsaka ao anatin'ny tsy fahamarinana sy ny zava-rehetrarehetra miseto amin'ity firenetsika ity ka dia manainga eto a dia mbola manainga ihany ny vahoaka ty tanindrazana rehetra zay te hiala am'izao geja mahazo am'izao firenena izao dia manainga mba ho avy eto amin'ny QG ho an'izay mandre an'izao afatra zao sotra tompo. Solombavam-bahoaka ny Madagasikara Rabekitsana Solofiry zay izy ihany koa moa zany no mitarika ny lisitra firaisakina any Amparafaravola amin'izao fotoana izao napita an'izay vaovao izay. Miezaka moa zany zahay mahazo an'ireo namana solombavam-bahoaka any amin'ny distrika sasany mbola tsy mety mahazo amin'izao fotoana izao fa occupé foana namana sasany. Raha ohatra moa zany ka tsy mahazo toromarika avy amin'ny namana teknisiana antsika afahana mampiditra an'ireo naman'ireo dia amaraparana ny fandarantsika satria mba handrindrana an'ireo fandarana zay efa voamana zany eto anivon'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo ny MBS ary ny radio Ravavy radio Maday zany ny retour faly azafady kely indrindra ya vakiko kely le vokatra teo zany tiako any resaka zany am'le vokatra teo raha mety namana faly avelona kely am'le Ambohidratrimo teo zany satria hitondrantsika ny fanamariana kely izy mialohan'ny handraisantsika fanapahan-kevitra na ano na marana ny fandarantsika zany ya le Ambohidratrimo zany distrika Ambohidratrimo hitantsika am'izao sary izao zany de mitarika zany ny avy amin'ny kandida ny firaisakina raha ny PV eo am-pelatananay am'izao fotoana izao satria kandida ny tenako amin'ny brao de vote 27,500 zay nametrahana délégué zany voarahintsika zany dia isika firaisakina no mitarika zany hatrany hatrany zany ary maro ireo commune zay nitondrantsika fandresena zany amin'ireo commune 420 ao amin'ny distrika Ambohidratrimo manarakaraka atsika eo moa zany zay le teneniko foana hoe any ambanin'ny firaisakina zany ny mpiaradia amin'ny fitondram-panjakana tsy nahavita nanao magie tsy nahavita nanao miracle eny na de ny antso na dia nikitikitika an'ireo olona tao anatin'ny antoko politika aza team aza dia tsy nahavita nanao miracle satria tsy nahavita nanatsimbadika ny isa zareo ny loloarana na hoe hanao podro ka mety tsy apisy ny olom-boafidy avy amin'ny firaisakina zany fa de mazava tsara zany ny safidy ny vahoaka ny Ambohidratrimo ny firaisakina no mitazona ny larina voalohany amin'izao fotoana izao ny hitantsika amin'ny foronam-bokatra moa zany na ny tendance zay navoaka ny teo niveau CENI zany dia birao fandatsaham-bato 20,775 no hitantsika amin'ny sary dikan'izay zany mbola isy fameny io zany fa mivoatra tsikelikely manana vato mihoatra lavitra ny roalina zany isika ho an'ny distrika Ambohidratrimo mihoatra lavitra hoy fa aleo ny famaranana ny vokatra zany no hiresaka azy araky ty fironam-bokatra ity etiko ilazany zany
fa nandray ihany koa ny toromarika ny vahoaka Nambohidratrimo nametraka fitokisana ho an'ny kandida ny Firaisankina izany tary Mambrapendrina ary niaraka tamin'ny tenako fa niry Razafy Manantany sy Colonel Luc Ramilzone ary Ramatoa Faramalala Ranjato Arivelo isaorana araka izany satria mba mivadika ho kandida indray eto isaorana araka izany ny vahoaka Nambohidratrimo nanome fitokisana ny Firaisankina isaorana araka izany ny namana mpiara-miasa rehetrarehetra indrindra ny vondrona Firaisankina satria nisy birao ara-dalàna ny Firaisankina ho an'ny distrika Nambohidratrimo taon'ny Brositeny tarihan'ny Ramatoa Sidony taon'ny HVM tarihan'ny Ramatoa Rafaly Arso tao ihany koa ny tsara tahafina misy Andriamatoa Roger atao ihany koa ny antoko politika madio niaraka ny gangsta baba na Rakoto Arsofaniry Albon zany zay nanetsika ny olony daholo zany rehetrarehetra zany ka nahafahana nametraka an'izay hoe misy fandresena ho an'ny distrika Nambohidratrimo izay de arahantsika tsikelikely moa zany ny fahamoahana foronam-bokatra ho an'ny voameram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana na ny CENI zany fa naizany naty zany mametraka fahamelona hatrany satria io de efa nivetesitsika foana hatramin'izay ny amin'ny hoe samy mailo miambina ny fizotra ny fifidianana miambina ny voka-pifidianana ary tsika moa de ny anso mandrakariva ny amin'ny hoe tongava mifidy fa fahafahatsika mifidy maro be zany dia mampiakatra ny taux de participation ka afaka misoroka ny alabato ary afaka ihany koa zany miaro ny safiditsika zany reo dia nametrakatsika tao anatin'ilay stratégie électorale ny atrehana an'ity élection législative 2024 ity de voarahintsika tao amin'ny distrika Nambohidratrimo izany toromarika izany dia maro be aminareo amin'izao fotoana izao no miantso tsy akijanona anay na ho an'ny tenako na any an'ny député Mambrapendrina na any amin'ny mpitarika amin'ny Firaisankina misy ny antokotiko Madagasikara tarihan'ny William Razafindratsira ry Madame Sidony ry Madame Julie sy ny sisa zay mametraka ny mety paikady sady ahafahana miarra sanatry n'izany misy fikitiana ny voka-pifidianana ao amin'ny distrika zay misy atsika de isaorana etony isika rehetrarehetra ary isaorana ny fahamarotsika isan'andro tonga tsy miala any amin'ny quartier général miezaka manamarina sy misy amin'ny koa ara manantona mihitsy ny any amin'ireo namana samihafa délégué isam-pokotany ny amin'ny aza mbola vonoina aloha ny sary tamin'ny fanisambato zay voarahintsika mba hoentitsika proof raha sanatria tokoa ka misy sanatry n'izany sanatry avina hoy mety ho manana heritreritra amina lafin-javatra samihafa de mivonona amin'izany isika ary ny fananantsika ihany koa procès verbaux zany dia zava-dehibe satria navita nanao couverture ny 24 commune isika 326 fokotany tamin'ny fifidianana solomaboaka tao amin'ny distrika Nambohidratrimo goavambe zany mba entina ilazany any amin'ny hoe serety zavatra ity fa tsy sanatry n'izany akory fitiavana fotsiny te handray anjara na hoe hiparticiper ao anatina voka-pifidianana tsy zany ny tanjotsika fa tena te hametrakatsika ny amin'ny hoe tena hanova ny tantara ary hitondra anjara biriky makany amin'izany fanovana ny tantara izany mba tena ho an'ny Madagasikara ho an'ny Malagasy hiala mijadona ny fampahantrana ny famitehana tanindrazana misy amin'izao fotoana izao misaotratsika any amin'ny distrika Nambohidratrimo nametraka fitokisana ho an'ny Firaisankina hitatsika amin'ny tableau manaraka indray amin'izao fotoana izao ao Antsirabe faharoa ao misy amin'ny Randrena Tenaina Olivier Anthony José na i député José zay natolotro amin'ny Firaisankina de 270 bureau de vote amin'ny 170 no hitatsika amin'ny sary fa de efa miteny mazy ny sary lavitra de lavitra ny tarihan'ny José zany ny Isambato ao Antsirabe faharoa satria dia raha 270 bureau de vote zany no hita voaray amin'izao fotoana izao foronam-bokatra navoaka ny CENI 7,3 sy ray alina 14539 zany ny vato azy ny député José zay mametraka azy ho 7,70 isanjato ny mpifaninana azy faharoa dia anoany amin'ny 2,707 9,912 ny azo ny mpiaradia amin'ny fitondram-panjakana 3 faingo 2,1 isanjato zany de ny ambo moa zany dia mitsipitsipina
fampizara arivo vato maherihery kely eo daholo zany a, ny indépendant telo zany a, misy sasany mampiasa ny mahataleany party ny fampianarana azy fa tsy mahomby zany na asianao ex-sadreny nareo hoe sinsisa misy moa zany efa ex-député io hitako mirotsaka amin'ny sary io zany a, fa de zao hoe matanjaka le José any Antsirabe faharoa ihany koa, ary raha ny enieno ary dia hitatsika eo rehefa feno ndraiky amin'ny fitopolo sy telonjato bureau de vote fa tataky ny rofin-dranamana zany aty amin'ny firaisankina le seza voatokana ho manodidididina ny roa zany. Hitatsika eo zany mbola tsy afaka de niteny amin'ny fomba anina zany satria mbola ny feo any ambadika zay eniko zay fa ny andro ny tena foronam-bokatra moa zany tsika hoe tratra ve zay isa zay sa de mijanona ho amin'ny seza anankiray ihany, fa napetraka ao anatin'ilay point d'interrogation kely fotsiny ihany zay famoahako ny zava-misy zay satria mahazo ihany tsika zany aty ambadika ny amin'ny hoe fahafenon'ny bureau de vote any Antsirabe faharoa zany. Eny ary zay zany no azo ambara tamin'ity fandarana manokana androany ity, satria amin'ny efatrora izao eto amin'ny trano fitenenanay de niezaka ihany tsika aloha zany azo an'le namana amin'ny alalan'ny Antsoataribe, kanefa moa zany de satratra mahazo an'le namana tsy omentsika tsy mihitsy satria mbola any tamin'ny pedivana any daholo namana rehetrarehetra any amin'ny faritra, fa ny faniritsika fotsiny de hoe mba afaka mifampizara vaovao dia rehefa misy ny fahazoantsika an'izy ireny de ampidirintsika amin'ny vatana atao amin'ny fandarantsika moa zany mba ahafahana zany mizara ireo lafim-baovao samy hafa mikasika zay fifidianana zay ho an'ny mpanaraka ny MBS sy ny radio Matin. De makasitraka indrindra ho antsika rehetrarehetra ny tale patana ny fahitalavitra sy ny radio tahaka zany koa namanao amin'ny radio Matin, ny namana teknisianina ny ary fandrimana tamintsika ary Faliramanarivo reo ao amin'ny fandrindrana rehetra ao ambadika ao ry Aritanjona ry lalaina atao amin'ny division tao zany reny rehetrarehetra reny de isaorantsika satria tsy hoe za akorery miteny eto akoriny de za manao azy ty, fa misy namana be da be teknisianina ao ambadika zay sary sy ny feo zany de tsy maintsy tolorantsika misaorana. De makasitraka anareo satria manaraka ny famerenana ty fandarana ty nareo any amin'ny faritra any dia akasitrahana betsaka ianareo zay tsy afaka mamaky kokoa moa zany tsika satria mbola tsy fotoana zany zao fa fotoana niady aloha mba ahafahana miaro ny safidim-bahoaka ary ahafahana misoroka ny mety alabato sy ny osoka samy hafa any ambadika rehetrarehetra any. De amaranako azy mirary farany herinandro mahafinaritra ho antsika rehetra zay nanaraka ty fandarana ty amin'ny herinandro ray tokolasy tokovavy.